Allô, bonsoir, bonjour, toujours bonjour, satria mbola jour baka. De nahita vaovaonareo avy Madagasikara za vao vitibetika teo fa hoe misy ny samborina ny malagasy zay hoe mitaky zo an'ny rehetrarehetra zany. De mba ndray fitenenana za, tsy indraindray manko za mandray fitenenana fa tsy tena hoe le en opposition reny nataoko fa juste hoe mba miteny zavatra réel no sady miteny zavatra hoe ty rariny ty kosa mba tsy rariny zay zany matetika hoe mba ndraisako fitenenana tsy indraindray zany tena mariny de ny problème antsika malagasy, ny olana antsika malagasy amin'ny resaka politika de tena loza izy io, tena loza be satria hatrizay ka hatram'izao ary efa niteneniko mihitsy zany efa niteneniko zany ndasy fa manao signal ty, efa niteneniko mihitsy zany zay miandry zanako fa hoe tsy mety le hoe manao sika samby sika hoe atsikatsika zany le hoe tsy kombakomba ratsy ny tiako tenenina hoe entre sika samby sika io zany tena nanimba lay fomba ny malagasy rehetrarehetra, nanimba ny kultura ny malagasy rehetrarehetra, nanimba le hoe fomba fisaina ny vahoaka malagasy, zay zany tiako tenenina. De lasa tsy mino politika intsony vahoaka malagasy am'izao tsika miteny zao. Ny vahoaka malagasy lazainareo hitako le teninareo hoe nareo tsy mandray andraikitra, nareo tsisy mpanaraka, le olona miady ho anao tsisy hoe mba manampy fa olona reo ane miady ho antsika rehetrarehetra ohatrohatran'izay zany zavatra mivoaka. Marina le zavatra teneninareo, tsisy diso ary mamparary le izy fa kosa zao ny malagasy de efa tsy te lala intsony le resaka politika noho zany rehetrarehetra zany satria hoe resaka politika de hoe miady an-trano reo olona reo, mody miady an-trano reo olona reo satria sika samy sika ihany nataon'izy reo ary zany zavatra zany de hatrizay de nanimba zay le niteneniko teo, nanimba be de be de avy amiko raha avy amiko de hoe tokony amboarina aloha le hoe drafitra ny politika malagasy mihitsy ny tsy ao, tokony esorina zany le hoe tsy kombakomba ratsy hoe ny anahy ty, ny anao ry pourcentage ny ansika zany daholo ny anareo mpanao politika reo pour trop, teneniko tsara hoe pour trop ary fantatry ny rehetrarehetra zany am'izao fotoana na zaza 3 ans efa mahafantatra an'izany zao tsika miteny zao fantany fa hoe reto olona reto mody miady foana, reto olona reto de hoe tsy tena hoe mitaky ho anahy vahoaka malagasy, reto olona reto de hoe zista hoe mitsakaraka vola ho an'izy mianakavy reriany na ko hoe zista hoe mitady ho an'ny fokony reriany. Mialatsina manao azafady amin'ny rehetrarehetra raha za miteny hoe ny fokony satria ohatran'izany koa ny politika malagasy mako hatrizay